vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Ny amin'ny fivaliana lehibe indray lasana babarany mianana amintsika amin'izao fotoanan'io izao faly be ireny tena koa miana aminao eto androany ary dia manonona fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikamba anatin'ny groupe izay maharesy dia miraba antsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahereto indray tsika androany ary dia raha iso fahasoavana ho anao mihitsy ny hoe amin'izao alina izao anao dia mbola maheno tenin'Andriamanitra ry avako malalako fa za mino fa tsy kisendasenda ny hatogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao ka dia mahareta hatramin'ny farany ary araroty ny azy foana teka araroty ny fotoana mbola fahatsika miheno tenin'Andriamanitra zany fa ho avy ny fotoana tsy handresantsika nitsony dia amin'izany fotoana zany tsika voetrehitra aiza ary misy tenin'Andriamanitra dia mbola misy aloha ndao tsika hihaino tenin'Andriamanitra manasa anao ahatra haino hatramin'ny farany adindray sasany raha tsika eto inoako fa adindray sasany ampahery anao itombony ny ara-panahinao apitraka anao raha mitanondrika anao amoky anao raha anao ny anao loha rano velona afaka etaetanao fiainana mandrakizay raha maty ny etaeto amin'ity zao tontolo izao ty ianao ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia tonga soa ary matoka fa tsy androany ihany ny ahitananareo fa mbola hiaraka eto tsika hatramin'ny zoma satria ny vavaka fiambenana dia misy latsina ny hatramin'ny zoma tsika eto foana ka dia tahiny Tompo ary tonga soa mahereza daholo. Androany moa niditra voalohany teto androany raha navavitsika tiana arakoto ary zaka dia tsika moa izay olona miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra be ka tiana arakoto ary zaka ty amiko aty niditra voalohany teto dia menanao ny tenin'Andriamanitra ao Jeremia boky ny Jeremia 2:10 mivaky toy izao manao hoe nana Josy koa izao ny lazain'i Jehova raha iveriny ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao ary raha manavaka ny zavatsoa hiara amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako anatona anao indray ireny ilay zavatsoa zany fa tsy ianao no anatona azy. Halleluja. Any ny tenin'Andriamanitra aminao zafady Tompo. Zany ny tenin'Andriamanitra aminao raha navavy tiana arakoto ary zaka amin'izao fotoana izao mitahin'ny Tompo any ianao ary dia raiso raha iveriny ianao izay tenin'Andriamanitra dia ho raisiny indray dia ho atsangany eo anatrehany ianao ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoa ianao asorinao zany ny zavapoa fa ny zavatsoa no tazoninao dia anatona anao indray ireny zavatsoa ireny
fa tsy ianao no anantona azy a azakazaka anatinanao ireny fahasoavana sy ny fitahin'andriamanitra fa tsy ianao ny anazakazaka na anenjika an'ireny tahitopo tianarakotoarzaka tianarakotoarzaka moa eto France narakaraka azy tao zany sosivy Koweïty Serena Rozmina France dia tonga soa ihany koa Côte d'Aleoni Koweïty Fontaine Lalanirina France Nambintsomakrinina Koweïty Sandola Koweïty tonga soa Lovlitina France Todisy Jesosy mandrakizay Allemagne Irizatsiala Koweïty Mami Koweïty dia tonga soa Todraonsoa France Miriana Andriamalala Madagasikara tonga soa Mami efa teneko teo Koweïty Sandola efa teneko teo Ando Andry France tonga soa Andry Anjafo ny Asina Madagasikara tonga soa ny Asina Bety Sava Koweïty tonga soa Marina Tiana Canada Irikaraky France Bety Sava Koweïty Zamina Kamaradin Jesosy France tonga soa Anjasika Patitsy France Erikaraky France Rantanina Manisarlina Madagasikara Mampionina France Andonina Suzel Suisse Soameva France tonga soa mihaja Jesosy Mpanesy Madagasikara tonga soa ihany koa Marie-Jo États-Unis ny anamainso Italie tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra Razana Monika Koweïty dia tonga soa Lantinirina Liban Alleluia zay ngambany isika mianakavy no efa eto aloha mandrapiditry ny sasany dia tahiny tompotsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany daholo matoka fa hery tena hery ianao amin'ity fotoana izay rahantsika ity milohan'ny zatra aloha andoantsika aloha hivavaka aloha tsika hivavaka ho an'ny Amerika amin'ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra isika Alleluia misy olona hivavaka eto androany dia io olona io androany izy vao andray anjara hitondra vavaka fanomboana eto tsy izy akory zany fa olona ohatranareo rehetrarehetra mijery ireo ihany fa androany izy dia nanolo-teny izy hanao asan'Andriamanitra Alleluia dia raha izitsika mpifaliana be mihitsy ny ary raha nabavintsika Miria Randriamalala ny avy any Madagasikara izy nitondratsika anaty vavaka fanomboana androany makasitraka anao sahady dia anaraka ny dianao anie ireo rehetrarehetra izay mijery ireo ny tompozoko felina rakoto eto France raha nabaviliana ary ty zanay de Madagasikara eto France ihany koa tahiny Jesosy fa ny be ny tena rakoto ary zaka nahazo an'ilay nahazo tsodrano Alleluia nahazo diplôme Alleluia tahiny tompo raha tsika hivavaka aloha Amerika amin'ny fotoantsika mpiatan'Andriamanitra dia mentsika fitenenana avy hatrany ary raha nabavy Miria kely tahiny tompo Miria anao ny fitenenana Sitraka indrindra pastora nanome fitenenana tahiny Jesosy pastora Menakavy dia tahiny Jesosy tika rehetra Andriamanitra rainay io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao sotranao zay Jesosy satria mbola tafavoretindray izay tsirairay avy androany hihain'ny feonao hihain'ny teninao anatin'ity fotoana vavaka fiambenana ity sotranao zay Jesosy malala satria mbola navita namakivaky ny tontolo andro indray izay androany ary mbola nomenao hery sy tanjaka mbola nomenao fahasalamana ihany koa ka tonga eto amin'ity fotoana ity indray izay androany sotra Jesosy ny amin'ny fitantananao sotra ny amin'ny fifinana mahavelona izay mbola nomenao anay tsirairay avy reto sotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra tompo sy ny amin'izay zavatra niseho tamin'ny fiainana rehetrarehetra androany Jesosy io raha hivavaka eto izay androany raha hihain'ny teninao eto izay androany dia mba tovy amin'ny ranomasina ny fahotanay Jesosy mamelany elokay raha ny zavatra tsy nety nataonay androany raha ny zavatra naloky ny vavanay androany ny zavatra anjerenay na nenomy sofinay na fihetsika nataonay Jesosy ato ihany koa raha ny zavatra nieritreretin'ny sainay Jesosy malala tsy fanaraka tamin'ny sitraponao androany dia mangatanay fonana aminao androany mamelany elokay Jesosy amin'ny fony izay Jesosy malala tovy amin'ny ranomasina ny fampetipetena rehetrarehetra ao anatinay Jesosy tovy amin'ny ranomasina ny tsy fahatanterahana rehetra ao anatinay Jesosy satria te hitanao izay androany te hitanao izay asa mahery ao anatin'ny fiainanay tsirairay avy androany Jesosy
petraka feny eo ampilatananao fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay eto amin'ity fandarana ity, rakofa amin'ny ranomasina ny connexion ny tsirairay avy any atokantrano any Jesosy malala mba sy ho tapatapaka, ary indrindra ny connexion eto amin'ity fandarana ity, fitaovana rehetrarehetra izay ampiasany eto amin'ity fandarana ity Jesosy malala mba tsy ho tapatapaka Jesosy ny connexion anay androany. Jesosy io hosory ny teninao izay ampitondranao mpanomponao androany, hosory ny teninao Jesosy mba ho tonga fiainana ho anay tsirairay avy izay manatrika eto androany, mba tsy ndary fotsiny ihany Jesosy fa mba hanova toe-po sy toe-panao anatin'ny tsirairay avy androany Jesosy malala, mba hanome hery vaovao anay indray ny teny ampitondran'ny mpanomponao androany. Jesosy adera sy laja ary voninahitra dia ho anao rery ihany, amin'ny anaranao no anaovako an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra amin'ny zandry miriatsika. Mamy le vavaka, matsiro le vavaka, ohatra mampatsiahy ny feoan'ny zandry aina, samy feo malefalefaka kely izay dia misaotra miria, tombositra dia mitombo fahasoavana, tongava amin'ny ambony indrindra, avy ny fotoana itoriteny mihitsiny alleluia, mirary anao zay mirary soa, mirary fahasoavana, dia Jesosy anie amavitenao ho Marian'Andriamanitra mihitsy anie ity fotoana nandraisanao anjara ity ka dia tahirin'ny tompo mitomboso mitombo fahasoavana. Tahin'ny tompo hitody raha soa efa narabeko teo, kadaka malala tonga soa, efa tonga soa ve kadaka? Efa tonga soa kadaka, efa tonga eto France kadaka avy no vakansa tany Madagasikara tany efa nitsenainy ranabavy teny amin'ny aéroport teny dia nateriny ranabavy mihaja sy Alain sy neny Charline. Alleluia, tonga soa kadaka eto France, tonga soa no Elifantou eto France ihany koa, Mario Elali Koweïty, ko Daniela Belgique. Zay kama mbola tsy voaravako teo mbola ho Toulouse, mbola ho Toulouse ny kadaka, dia aiza moa kadaka ny tena mody soaratany io raha mety. Alleluia, satria zany etrehitra Toulouse. Tahin'ny tompo miria, tahin'ny tompo $100, tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra. Iano toritentsika amarinan'ny tiry ity, iano toritentsika, ny toriteny antsika androany dia toriteny hoentiny mitovitovy ny feoan'ny aina sy miria zany. Iano hira aloha tsika, mihira erotsika, dia avy tsika iano toriteny mahafinaritra be hoentin'ny zoky hihaja sy kapatitsiny hitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra. Ka anatin'ny tiry ity zany ianao maka toerana tsara dia maka baiboly fa hiditra amin'ny toritentsika aorian'ny tiry ity. Sento kely ary tsika dia eno hira atolotra mpitiavana be anareo rehetrarehetra ity hira ity meno finaritra daholo isika tsirairay avy. Tahin'ny tompo rahalahy asan'ny apôstôly mbola misy lalana Dondro Villefranche eny ary saotranao kadaka namin'ny mpanazavana. Tahin'ny Jesosy rahalahy Jonathan ao Allemagne ao Jonathan, tonga soa daholo, meno finaritra ary dia avy tsika eny toriteny mahereza daholo. Androany Jesosy no ilazako fa tena tiako ianao, anio tompono anambarako fa za te ahitanao, na maro azany zavatra milaiko lomeny tananao avoko, fa kosa tompo ny tavanao no tiako hita daholo. Androany Jesosy no ilazako fa tena tiako ianao, anio tompono anambarako fa za te ahitanao, na maro azany zavatra milaiko lomeny tananao avoko, fa kosa tompo hitavanao no tiako hita daholo. Fatsare la fitaina viantanana e che tu può famare
fahasoavana natolotraoay fakose ny teny ilaiko de miahita ny gavana manambara fitahina miantsaotso izy ireo ombenombeno hoe aminao tsisy fijaliana aokatso filanjavatra fotsiny no iarako aminao e ka rehefa tsy azoko iza ilaiko deveza iala aminao ekeko tobofateny ilaiko ero fitahina avy amin'ny tanana ekeko fa tsy takatrisaiko ero fahasoavana natolotraoay fakose ny teny ilaiko de miandova ny lanitra ekeko tobofateny ilaiko ero fitahina avy amin'ny tanana ekeko fa tsy takatrisaiko ero fahasoavana natolotraoay fakose ny teny ilaiko de miandova ny lanitra fahasoavana natolotraoay fakose ny teny ilaiko de miahita ny gavana ekeko tobofateny ilaiko fitahina avy amin'ny tanana ekeko fa tsy takatrisaiko fahasoavana natolotraoay fakose ny teny ilaiko de miandova ny lanitra de miahita ny gavana de miandova ny lanitra. Halleluia, tsara ny hira. Zany ny tena hitavisika eto amin'ity tany ity havana. Amen. Tsy ny fitahina arabola ihany fa ny tena hita mitavan'Andriamanitra mihitsy ny tanjosika eto. Halleluia. Izay mbola tsy narabeko aloha ny arabeko sarindra rahaingo Madagasikara tonga soa Jesosy noeriko ihamy io Koety ime manambotsoa France dia zay amanareo mbola tsy voaravako teo tahiny tompo Angèle Pagès France tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Groupe Honoré Andovan'ny lanitra zoky niana mainso ny titrany iriny Andovan'ny lanitra groupe Honoré. Halleluia. Zay no mirandrira teo. Zay ary no ela zasika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Filazana moa fa amin'ny herin'ny zoma avy zao zany hoe amin'ny tapabolon'ny zoma lasa teo dia mba hakalaza kely ny fa dimy taona ny akira teotsika amin'ny zoma zao zany dia amin'ny herin'io anoharim-bavaka tsika eto ho an'izay mbola tsy manara. Anoharim-bavaka tsika mahatratra kokoa zany fotoanantsika satria metomboka amin'ny valo sasany
misandrata dia miasa ny vavaka fembelona zay iompana amin'ny mba fahatsiarovatsika zany 5 taona ny sinina kiradio zany. Misy koa zany kiradio zany anao zay mbola tsy manala kiradio point radio 12345.com. Dia manasa anareo sady amboary sady ny programme amin'ny 29 zany a misotro kafe kely, alleluia, misotro kafe kely amin'ny 7 arivo iny amin'ny 9 arivo iny a, dia mba miara miridiриdy eto ny masontsika manao fandarana ho tahin'ny tompany antsika Menakavy. Dia tongava soa. Dia ny sabata 30 dia ara ifaly sy totorebika etontsika amin'ny fankalazantsika, mbola anatin'ny fankalazantsika amin'izany a. Dia mbola manentina anareo foana moa hoe raha misy aminareo maniry mba hoe anao, satria tsika zany dia anao vidéo kely a filaritso raha misy avy aminareo mpijery reo, ny groupe izay marisy moa dia efa anao, halleluia. Fa raha misy aminareo reo zany a mba nahita fahasoavana tamin'izao fandarana izao, mba hoe misy filaritso teny mamy mety mba tianao avotsitra ho an'izao fandarana izao a, mba hoenotsika eto a ho an'i Jesosy a ampahery anay a. Dia raisy natanandroa afaka mandefa an'izany vidéo zany ianao a, alefanao MP amiko na amin'ny mampionina. Ka raha ohatra nareo andefa an'izay dia amin'ny talata 26 septambra ny farafandraisana an'izay a, dia mba amboaritsika ataontsika mahafinaritra kely izy, dia mba iarahantsika mifaly a, enotsika eto a ny alim-bavaka 29 septambra ny zoma zany. Zay ny filazana dia tahin'ny tompotorera tsika rehetrarehetra. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika natolo teny entin'ny anabavy aja dia velona eto ny tena fa mahamelabelatra ny toriteny. Tahin'ny tompo zoky aja anao ary ny fitenenana. Tera tahin'ny tompontsika Menakavy dia raisiko fahasoavana sy fifaliana indray riavana ny ahafahako mizara tenin'Andriamanitra amintsika anio a, izay hitantsika eo amin'ny obolana 4:12 andininy 12. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy lalana ataon'ny olona hoe mahitsy kanjo, lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Izay tenin'Andriamanitra izay indray riavana no entiko hitondrana fampaherezana sy fianarana androany. Vanim-potoana izao riavana izay rahantsika mahalala fa mandroso ary tena hoe mandeha mihazakazaka ny fandrosoana, mihazakazaka ny teknôlôjia, amin'ny teny baiko hoe progrès, tena hoe efa tena tsy takatry ny saina ny zavatra hitan'ny zanak'olombelona, ny fikarohana hitan'ny zanak'olombelona, na amin'ny lafiny ara-tsiantifika na ara-pitsaboana, amin'ny lafim-piainana rehetra dia tena mahitsika fa tena mandroso eny, afaka mihitsy tsika milaza fa be ny zavatra tena tsara azontsika amin'ilay fandrosoana. Ohatra tsotra dia tsotritsika dia ity fitaovana ampiasaintsika eto ity dia ny resaka telefônina. Tena marina fa raha tsy misy an'ity tokoa zany tsika dia ahoana moa ny fomba nifandraisantsika, ary tena miroborobo ary dia tena lavalon'ny tany iray manontolo dia afaka mifandray amin'ny alalan'ity fifandraisana hitan'ny zanak'olombelona ity. Dia nefa riavana iverintsika ho lalana marina daholo ve izany fandrosoana izany, mba hijeroako telo vavolombelona amintsika fiainana andavanandro tena tsotra. Tamin'ity herinandro ity dia izaho moa manatitra ny vadiko isaky ny latsinainy mandeha miasa. Raha iandro ihany izy makany am-piasana fa ny 4 andro izy télétravail ilay fiantsoana azy. Isaky ny latsinainy izany dia mandeha manaritra azy amin'ny 9 tonga any am-piasana. Rehefa tonga teo hotely, efa tonga teo am-piasana mihitsy, efa eo amin'ny bureau zany, eo amin'ny varavarana, hivoaka ny tomobile izy riavana, izay vao tadidiny fa izy tsy mitondra an'ity telefônina ity. Ary tena nisy fitsika tena ohatran'ny hoe sanatria hoe ilaza loza.
dia taitra be koa satria inona ho misy inona adinoko ozy isy ny telefonako tozako dia maninona dia raha riva indray zany ianao manao telefona fa le telefona tsy ilainy amin'ny asany fa tena tsy nanaiky mihitsy izy hoe verina ody aho izy dia anao télétravail any an-trano tena ohatrany hoe tena hoe manoatra raha ohatrany hoe ankizy raha zatovo dia ny ekeko ihany hoe fa tena olona efa afaka 5 taona dia retraité dia tena hoe mihitsy hoe tsy maintsy fa maninona ho dia izy ony tena tsy afaka tsony mihitsy fa tsy maintsy manana misy telefona eny aminy izy zany ohatrany tsy azoko zena satria izy dans la journée ao anatin'ny herinandro izy indray mandeha any izy zany no hoe mivoaka mitondra telefona tsy hoe tsy mivoaka mihitsy izy akoa fa ao an-trano izy zany ny asa tsinona dia tsy dia tena tandroko le tena hoe tena mampiasa telefona be fa ahy zany tena za dia mitsotra mihitsy izy andao izy verina ody lalana lehanay io raha olona mitondra tômôbila dia malala eo amin'ny 30 minitra raha ty andafy izay 30 minitra izay tsy dia tena hoe akaiky loatra tiako atongavana amintsika fotsiny zany hoe tena ilaina tokoa le telefona fa moa ve tena mety hahasoa mety tena lalana mahasoa amin'ny rehetrarehetra ve ijoko vavolombelona amintsika zany ny toe-po nananako raha nahita azy ny safoaka tamin'izy dia lamina be ny saiko riavana nalamiko fotsiny hoe eny ary ndao ary iverina fa taloha tsy ohatr'izay ka milaza zany ny ten'Andriamanitra hoe misy lalana ataon'ny olona mahitsy kanjo lalana mivarina tsy amin'ny eritreretintsika daholo nefa dia andehanantsika ihany donc jerentsika ao amin'ny jaona fa 7:1 ozy Jesosy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray fa tsy amin'ny alalako le tapany zany tena tiako mba averintsika izay efa fantatsika tsara izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ka raha iresaka tsika riavana momba ny hoe lalana momba ny fahamarinana dia io tenin' Jesosy io irery ihany no azo itokiana fahitantsika n'izany fahamarinana izany minoa an'i Jesosy tompo dia hitanao fa hitanao ny lalana hitanao ilay fiainana hitanao ilay fahamarinana maneke azy ho tompo dia andamina amin'ny fiainantsika izy zao fotoana izao tsika dia besaka ny zavatra ataontsika zanak'olombelona hikaroana fahamarinana hikaroana izany hoe aiza no ahitana n'izany fiadanam-po fahamarinana amin'izao fotoana dia hitantsika be dia be ny karazana finoana karazana fanompiavana misy moa ve tena mieritreritra ny olona fa ahitan'izany fahamarinana izany amin'izany toerana rehetra andehan'izany mila mitombontsika mila tena maharitra amin'ny fianarana fienoana ny tenin'Andriamanitra fa tsy maikamaika fotsiny fa araka ny faharitantsika no nanantsika ny fanamasina mitaridalana antsika ahafahantsika mandray marina izany hoe inona marina ny lalana aiza marina ny lalana amin'izao fiainantsika izao ao amin'ny mpanjaka voalohany ao riavana misy tantara mpanjaka voalohana toko 12 manontolo ilay tantara fa lavalava moa fa tsy afaka ny hamaky azy tsika fa ny soramandry milaza hoe ny niaonany Elia tamin'ny Ahaba sy ny nandreseny ny mpaminany mibala ilay tantara zany manasanao ako mba hamaky izy io fa ny tiako hahatongavantsika dia le eo amin'ilay hoe ao amin'ny 9:20 ao izy misy toy izao hoe nakeo amin'ny olona rehetra Elia dia nanao hoe mandra-pahoviana no iroasaina ianareo raha Jehovah n'Andriamanitra manara azy fa raha bala kosa dia manara azy fa ny olona tsisy namaly dia any amin'ny 9:30 7:30 9:30 any dia misy an'izao
Ary noho ny tamin'ny fotoana fanatitra riva dia nanantona Elia mpaminany ka nanao hoe Jehova Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely. Izao ny mpanomponao ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Miainoa Jehova mba hahafantarany reto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ianao no mampiverana ny fony indray. Dia eo moa zany no 9:30 eo amin'ny tapany 7:30 misy hoe ary raha nahita izany ny olona rehetra dia nikohaka ka nanao hoe Jehova, izy no Andriamanitra, izy no Andriamanitra. Reto zanak'Israely reto zany dia mafiatoka ry havana. Eny nanompo mpaminany maro zareo, dia marina tokoa mahita ny mpaminany fa tsy mahita fandresena, tsy feno fa ary mitondra any amin'ny faharesena, mitondra any amin'ny tsy fahalavarina ary indrindraindrindra araka ny tenin'ny obolana hoe tondratra any amin'ny fahafatesana. Satria nahoana? Satria tsy takatry ny Israely fa tsy avy amin'ny Jehova Andriamanitra ilay fahalalana. Koa raha tsy teo voafitaka isika ry havana eto amin'ity fiainana ity, mihevitra fa mahita ilay lalana marina, mihevitra fa hitantsika ilay lalana andehanana, aika ilay izy lalana mandeha mirona ho any amin'ny fahafatesana, dia sotra ry havana maneke an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, maneke azy fa raha mipetraka ao anatintsika Jesosy Kristy dia tezainy tenintsika, tezainy tenin'Andriamanitra, dia tsy ho voafitaka ilay ratsy tsika. Raiso ho fiadiana Jesosy Kristy, ekeo izy fa izy no lalana, fahamarinana ary fiainana, dia ahita fiainana tokoa ianao fa izy no nilaza izany. Dia manantena ry havana fa nisy noraisinao izany tenin'Andriamanitra izany, afaka hoentintsika amakivakiana izao fiainana izao satria dia tena miasa ny herin'ny ratsy, fa kosa efa nilaza ny laza Jesosy Kristy fa izay manana azy dia manana fiainana, ahita fiainana ary ahitan'ilay lalana, dia izy ilay lalana, Jesosy Kristy ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Dia ho azy reo ny voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra irapoeratsaina zokiaja amin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao androany. Andriamanitra manankiray pasoavana manafitianao, mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany, dia maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra, fa tsy foana tsy koa fikirezanareo aina ao amin'i Kristy Jesosy. Sotranareo rehetra ihany koa mankasitraka ny mpandray anjara eto amintsika fa mampahery anjareo foana ny fankasitrahana izay ataonareo. Mbola tsy niaraba teto andry haingony Rina Rodriguez ao Arabia Saoudite ao, dia tonga soa ihany koa Tina Sirikoko ao Chine, haingony Rina Andrinasolo France. Tainy Jesosy tsika rehetrarehetra mahereza hatrany hatrany daholo. Misaotra mifankasitrahanareo, mampahery amin'ny ankizy foana ny fankasitrahana izay ataonareo. Doatsika ijery ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny obolana tonga 7:20 dia ny fa 12. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fampatesana no hiafarany. Misy olona zany mandeha amin'ny lalana anankiray dia mieritreritra izy tia tena izy ty lalana ity. Voafitaka ny olona ohatr'izay. Tsy hoe tsy mahalala. Anao moa zany tsy mahalala izy dia voafitaka. Zany hoe ilay lalana mihitsy ny tsy fantany. Dia very fa io no mahitsy, kanjo mivarina any amin'ny izay tokoa mahatonga ny Jesosy miteny hoe zangy ny lalana e. Dia fahamarinana dia mitondra mankany amin'ny fiainana. Raha Jesosy zany hoe vakitsika ilay ao amin'ny Luka vakitsika teo hoe Luka
toko 410 andininy fa likatsitsy toko 410 fa ao amin'ny jaune fa tsy lika jaune toko 410 vakindranabavisika teo zay tsy voanateko jaune toko 410 andininy fa enina ny tena Andriamanitra hoe hoy Jesosy taminy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha misy zany olona diso lalana dia diso Jesosy izy zay. Diso lalana le olona satria tsy Jesosy ny lalana. Jesosy tsy mitondra ny fahaverezana. Le teny nijerisika tary hoe misy izy ny olona misy lalana ataon'ny olona hoe mahitsy kanjo lalana mivanona any fahafatesana fa Jesosy tsy lalana mivanona any fahafatesana. Fa Jesosy lalana dia fiainana, fa izy fahamarinana. Ka rehefa mandeha amin'ny Jesosy zany tsika le lalana dia ny zavatra mandeha ho azy ao aorianan'izay tena manara-dia an'i Jesosy ianao dia miaina anaty fahamarinana ianao, miaina amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ianao. Ary inona ny vokatr'izay? Manana fiainana ianao. Tsy mivarina any fahafatesana fa misandratra mankany amin'ny fiainana ny fiainanao. Hanana fiainana be dia be aloha eto amin'ity tany ity dia hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe tena tonga dia voavazany teny vakindrana vavintsika hihaja teo. Misy eritreretin'ny olona hoe ataon'ny olona lalana mahitsy dia mandeha izy. Nefa kay le izy mahitsy fotsiny fahitany azy fa mivarina le izy, mivarina mankany am-pahafatesana le izy. Ao akaiky ao misy tenin'Andriamanitra milaza izao ny obolona toko 410. Obolona toko 410 ambadika ao andiny 410 ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalan'ny adala dia mahitsy eo masony fa izay mino mianatra no endry. Raha ataontsika zany fanampy zany le teny teo hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy sy ny hoe ny lalan'ny adala dia mahitsy eo masony. Dia reto olona izay mivarina mankany amin'ny fahafatesany reto zany ny hafarany dia olona adala. Olona adala. Aza mahiko adala ry havantsika. Men'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Men'Andriamanitra antsika ny fanahiny fahiratan-tsaina. Sokafan'Andriamanitra eo anoloantsika. Sokafan'Andriamanitra ny masom-panahintsika. Ataon'Andriamanitra miharihary eo anoloantsika ny fiainana mandrakizay. Ny adala rehefa adala ilay olona miainga any amin'ilay adalany mihitsy dia izao tsy fantany kory fa zany tonga dia io izy tia ny lalana mahitsy dia iny aminy mahitsy. Fa ny olona endry ny haino anatra dia mahafantatra tsy io ny lalana. Aza androany te hanampy anao sy te handrisika anao. Misy lalana anankiroa miavaka tsara ilay havana. Lalana ilay antsika sy ny lalana hivatanantsika. Tena misy lalana roa miavaka tsara. Ary matetika Andriamanitra, matetika eo amin'ny Baiboly dia mametraka an'io safidy io. Hoy Andriamanitra, inona ny tianareo? Fiainana atao amin'ny ankavanana sa fahafatesana atao amin'ny ankavia? Manana safidy foana tsika. Fiainana sa fahafatesana? Ozina sa fitahiana? Fiainana mandrakizay sa fahafatesana mandrakizay? Josoa tena niteny mihitsy tamin'ny olona. Hoy Josoa ny amin'ny Josoa toko fa any amin'ny farafaran'ny Josoa any. Josoa fa 4:20. Hoy Josoa toko fa 4:20 andiny 4:20. Koa ankehitriny matahoran'i Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary io ny Andriamanitra izay tokony nilazany hoe tany andavin'ny ongy sy tany Egypta ka manompo an'i Jehova. Hitanao ilay fahamarinana, verina foana ny fahamarinana. Verina foana ilay fahamarinana. Hoy Josoa 4:20. Nefa raha tsy sitraka reo ny tompon'i Jehova dia fidinareo anao izy eo tomponareo.
na Andriamanitra izay ny tompon'ny razana tany andafan'ny ondry, na ny Andriamanitra ny amorita izay mponina amin'ny tanony ianareo, fa raha izasy ny ankonako dia nompoan'i Jehovah izay. Tsy nataony Andriamanitra ntsony a, nataony Jehovah. Misy fotoana ny Andriamanitra no bebe miteny hoe hatramin'izao izay Andriamanitra tsy tony nahafantaranareo aho. Ilay anarany hoe Andriamanitra zany a, mbola afaka misy Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Andriamanitra ny amorita, Andriamanitra. Andriamanitra tany amin'ny ndafin'ny ondry, Andriamanitra. Andriamanitra ny Egyptianina, Andriamanitra. Fa i Josoa, azony Josoa natao hoe ilay Andriamanitra rehetra hoe tsy ahakely, ny famiratana ahakely. Fa Andriamanitra rehefa manoratra antsika, Andriamanitra dia grand A. Afaka tenen'ny Josoa, fidianana aloha izy nareo a, safidio na nompony Andriamanitra ny Egyptianina, na Andriamanitra ny amorita, na Andriamanitra ny tany andafin'ny ondry rehetra tany nareo, fa raha za nompo an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra Jakoba sy Isaka sy Abrahama. Fa hozy izy Josoa, fa raha zasy ny ankonako dia nompo an'i Jehovah izay. Safidy. Misy lalana zany a eo anoloantsika. Tsy tsika mandrafitra an'ilay lalana. Ola tena Andriamanitra vakitsika tao amin'ny obolina teo ny adala ngery avana rehefa ozy tia ny lalana reo. Andao aty fa tsy efa hoe tia ilay lalana. Obolina toko 12 vakitsika teo. Ny lalan'ny adala dia mahitsy eo masony, eo masony ihany iny no mahitsy. Fa eo mason'Andriamanitra iny, obolina toko 12 mivarina makany ampafatesana ny afarany. Fa izay mianatra no endry. Ny adala zany velany amin'ny varina any amin'izy, fa ny endry tsy vely. Ny endry tena hita ilay lalana tena mahitsy. Dia izay mianatra. Ny mahadala sy ny mahendry zany ry havana, tsy le saina. Hoe adala tena efa tena tsy aotsony mihitsy. Fa any amin'ny fiainona tenin'Andriamanitra, fiainona anatra. Ilay adala tsy ny haino, tsy ny haino ny tenin'Andriamanitra. Dia izao no teneny hoe mahitsy ity lalana ity. Fa le endry ny haino ny anatra dia mahafantatra hoe tsy ino ny lalana. Satria izao tsy izay ny nananaran'Andriamanitra antsika. Be dia be ny olona tsy te hihaino anatra Andriamanitra zany tsony. Fa samy mamaritra ny lalany sy manao ny mamaritra ny eritreretiny fahalamarina ry havana. Fa ny lalana tsy hita fa tsy ary amin'ny alalan'ny fankatoavana sy amin'ny alalan'ny fanekena ny fananarana. Jesosy mahita ny lalana anankiray ary efa nitenen'i Jesosy ry havana. Jesosy efa niteny. Luka toko 17 20 hozy izy Jesosy. Luka toko 17 hozy izy ny tena nivandra dia tia misy fanontaniana iray maro eo amin'ny baibolitsika, za soa zao anamarika. Ao amin'ny Luka toko 17 20 misy fanontaniana ngeza be nateraky ny mpianatra teo. Hono Jesosy, hono anankiray tamin'ny tompoko, movitsy va no vonjena. Fa betsaka ary no voavonjy sa maro e. Zao no teny Jesosy. Tsy afaka hiteny aminareo aho na betsaka na vitsy. Fa ny zavatra fantatro, tery no ilay lalana makany. Fa Jesosy kosa nefa niteny, tery fa omby ny olona rehetra raha misisika. Hoy Jesosy 20 misy sese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Misy sese. Izany hoe lalana miditra ao kely fa afaka mifanisika. Ary makany an-danitra ty dia misisika ravana. Misisika etsika ravana mandeha any an-danitra ty. Ho any an-danitra ty nge ravana mila sisihana mba tsy migodana akory eo. Maro mitady hiditra ao izy fa tsy ho afaka. Inona mba toky fanazaveka kely le varavarana. Tenareo le ohatra ny teneniko teto hoe misy mopera mpampisakafo ankizy. Dia io mopera io tsisy manara-maso. Ny asan'ny mopera dia manome sakafo ny ankizy. Tantara tena misy zany fa zao kosa ny nataon'ny lehibe ao amin'ny ekilany ambony mopera kardinaly sa eveka tsy fantatra tsy mahay. Dia zao tsisy afaka tsisy kamera tamin'izany. Hoe asivo kamera ery dia hita izay ataony hoe meny sakafo ilay izy. Fa zao tsy ataony nataony varavarana kely bititiny kely.
dia miorina ny mopera miditra eo dia nyrefesina mihitsy io zany ny kibo a io ny refiny a ataovako ny varavarana dia miditra eo isan'andro dia tafiditra eo nanjara sakafony ihany no hoaniny fa raha mangalam-pihinana ny sakafo nretaka izy dia tsy maintsy hitombo ny ration dia lasa hitombo ny kibo dia tsy omby eo amin'ilay varavarana afiratra azy zavatra izay a anaty monastera zany hoe le varavarana eto zany misy zavatra mihitsany eo amintsika ary tsy tafiditra antsika raha mbola vimbinitsika daholo i zavatra rehetra mangezatsika rehetrarehetra eo ny fiafina fonana ny fiavina vonana ny fieboebona ny toetra ratsy isaka reny mangezatsika daholo reny jesosy ny teny tena midira fa kely le izy fa midira le olona nefa tsy fehiditra amin'ny lalana tery fa le lalana ngeza ihany mety amin'ny fizy fotsiny miteny hoe tia no izy dia lasa anjaran'ny olona mamatitra hoe tia ny lalana dia voalaza ny obolana mihitsy zany ny obolana toko faharoambefolo teo ny lalan'ny adala ozy izy dia mahitsy eo imasony fa raha endry izy fatany fa mivarina any amin'ny mivarina any amin'ny fahafatesany zany ry havana aza ty teny aminao androany hoe manahoana ny lalana le antsika ho any amin'ity fiainana mandrakizay ty manahoana ary za miteny anao mihitsy hoe tindrio manaraka amin'ny fandarana ety foana ianao isan'andro dinio ty fandarana ty sao mba mitondra anao a sao dia mba mivily ty lalantsika ty sao dia mba mivarina makany amin'ny fahafatesana zany mila anjarantsika no mijery anay tsika tsy faly fotsy manao aleloia sy amainina sy merci pastera sy tahiny tompo pastera fa jereo aza sangisangina ny ara-panahano tena dinio fa misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy a fa nefa mivarina izao toetra foana ny fanahy raha mitenanao mihitsy hoe na eto amin'ity fandarantsika ity ary sady miaino ianao a no mijery ianao a manomboka hitanao hoe tena makany amin'ny tsizy a vonjeo ny fanahinao za zany tena mitenanao an'izany mihitsy sao dia zay ny mieritreritra sisa hoe mahitsy ty lalany ity nefa mivazona makany amin'ny fahafatesana ahoana ny afahantsika mijery zany dia ampitovio amin'ny tenin'Andriamanitra foana dia ataovy mifanaraka sy jereo foana dia ny fitaratra hijerenao aminazy ny tenin'Andriamanitra tenin'ny fahamarinana fa miaraka foana ny lalana sy ny fahamarinana zay vao mitondra fiainana fa ny lalana tsy misy fahamarinana mivarina makany fahafatesana avako maratra zany nasary-piaro ny Josoa zany koa nasary-piaro ny Eli ny tenenin'ny ranavavitsika hihaja teo tantara voalohany va mpanjaka voalohany rehefa teo amin'ny tendrombohitry Karmela voainga antsika no toleny io hoy Eli tamin'ny olona mpanjaka roa hoy Eli tamin'ny olona za dia za ireny any sisa ny ampaminan'ny Jehova fa ampaminan'ny barakosa dia 500 io ary mba ny ampy 700 mpaminan'ny Asera goaka ianareo amin'ny vatotrom-balahy rasoa vazasoa diso kely a andininy fa 120 kay zafady a mpanjaka voalohany fa 12 andiny fa 120 ary dinakeo amin'ny olona rehetra lika nareo hoe mandro-pahoviana no irosaina ianareo raha Jehova ny Andriamanitra manara azy fa raha bala kosa dia manara azy fa ny olona tsy namaly azy akory maninona ny olona tsy namaly azy tsira ny olona hoe iza marina ny Andriamanitra toatra ny samy manao zavatra reto toatra ny samy mahery toatra ny samy mavita fahagagana toatra ny samy joro ny mpanompony tsy mbola sanaka an'izy anizy aloha ny vahoaka teto
ohatra zany hoe hanao baolina ohatra nizany ekipa mba hitanareo hoe mahay baolina fa zahay raha biso tsy mijery baolina ohatra hoe hanao baolina raha tamin'ny andronay ohatra hanao baolina zany zao a ny néerlandais sy ny allemand Pays-Bas sy Allemagne ohatra zany zao hitako anisan'ny ekipa teny tiako mba nahay be mihitsy tamin'ny andronay zaho mo tsy de mahay baolina fa tiako ny mijery baolina fa tamin'ny andronay zao de hoe tena miady zany baolina tadidiko tamin'ny Euro 88 zany Pays-Bas sy Allemagne zany tena miady zany baolina zany tsy haiko sao zay ekipa tena mahay nareo mahalala azy zao mandeha ny mondial ny rugby de asa nanahoana fa de reto All Black reto moa de efa nanjaka hatrabo zay fa de resin'ny frantsay izy tamin'ny vao nanomboka fa tety ny olona ny salasala Brésil koa tena nahay koa taloha Brésil koa nahay alleluia tamin'ny andreo koa Bulgarie koa nahay ny Bulgarie koa mahay baolina fa zao no tiako lazaina anao ajantsika hoe resaka baolina nasena ny fidy zany ny olona tary ny olona tamin'ny androny Josoa nasena ny fidy de iny no tenen'ny olona ozy le sanatry anay ny teny Josoa fidinareo izy zay ho tomponareo na Andriamanitra zany na ny Andriamanitry ny tompon'ireo tany andafiny io na ny Andriamanitry ny Amorita na ny Andriamanitry ny Egyptiana fa raha zasiny ary koa na fanompo an' Jehovah zay de namalo ny vahoaka raha hoe niarany teny sanatria raha foian'i Jehovah zay fa hanompo Andriamanitra satria nahoana efa hitany reto vahoaka reto ngeny nataon'i Jehovah efa hitany sanatria ozy izy rehefa nanarana ka izao zay miteny anao androany andramboka izao fa tsara Jehovah fa tamin'ny andro ny Eli mbola iza ny tianareo raha Jehovah n'Andriamanitra de manara azy fa raha ibala kosa de manara azy Jehovah sa balana etsika tatra mbola miady be mibaolina miabalany ny anareo izy kamba mety ak'Andriamanitra kely amin'ity mbola misalasala fa le zavatra hitrango aorinan io ny amin'ny ny vali teny iza ny tena izy iza ny tena izy iza le tena lalana tena marina miova am'izao tena teneko anao sarotra ny mitory teny am'izao fotoana zao sarotra ny mampijoro fanomarinana am'izao fotoana zao ryavana za zany tena mitsotra anareo mihitsy ny marina androany fa ty asa fitoriana ataontsika eto amin'ny fandarana dramoka izao ty tena sarotra izy am'izao fotoana zao tena sarotra ho maninona mahatonga sarotra efa betsaka loatra taloha zany tena Andriamanitra zany tsy edina hevitra ravana malala hoy Jehovah ireto biby reto ho fihinanareo madio aminareo zany drandrandrandrandrandrandran lasa ireto kosa de ho maloto aminareo de tsy hoaninareo izy sokasianareo kory ny vatiny de tonga toziny olo hoe eny Jehovah tsy kasika andreny zay aty an'izay halleluia zany ny taloha ankehitriny tsy zany tsony zao tena mitondra verset ary be de be lavitra noho ny mitory zao hoe tsy fihinana tsony ny biby maloto tsy fihinana mihitsy ny biby maloto betsaka lavitra noho zany ny pastera sy mpanompon'Andriamanitra tena mitondra verset mavita manao live manao fandarana anankiray mihitsy anaporofona fotsiny fa azo anina ny kisoa raha mitory ny tenin'Andriamanitra zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra de am'izao mizara mihitsy misy olona mihitsy efa manabanabaka zao ny atao efa zao tsy resaka fahamasinana zany fahamasinana zany taloha to de mazava hoe fahamasinana to de masina to de masina to de mahita zavatra masina tsika mahita olona masina tsika zay tsy manam-pahamasinana to any de fantatry ny olona mihitsy hoe zao ny atao tsy fahamasinana fa zao am'izao efa andron'ny fandrosoany 2023
efa anaovana fampianarana mihitsy hoe zao ny atao hoe masina, zao ny atao hoe tsy masina. Efa mitsombadika mihitsy a, tsisy san'izany tsy masina zany ntsony, foziny hoe tsy mijery ivelany Andriamanitra fa zay ataonareo mety daholo, karakarao ny vatana misy raha nabavy zay taloha. Misy pastera zay tamin'ny zany fotoana zany, tamin'izay taloha mbola voanomboka mitory-teny, dia zay raha nabavy zay manana fandaharana tadidiko efa nodimandry zay pastera zay. Fa izao taloha zany mitory-teny amin'ireny radio reny a, dia mifandimindimo ny fanompon'Andriamanitra, dia ohatra hoe tsika moa zao voninahitra n'Andriamanitra manana ty aky radio ty tsika, dia namaro ary ny olona miteny amasika mba hitory-teny ao, dia niteny zay tsy possible fa zay ihany no hitory-teny ao satria nahoana misy zavatra tsangana eto, any hatramin'izao mbola manangana. Ny problème ny tamin'izany le radio radio tsotra, radio mitady vola, dia zay mpitory-teny rehetrarehetra mando vola dia miditra aloha zay tory-teny ohatra. Amin'ny firenena anjara hoe amin'ny valo sasany hatramin'ny sivy zay mitory-teny. Rehefa malala manana fahamasinana ranabavy aza kitikitihana io volomasonao ranabavy fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany zakakasana ny volomasonao. Manaovinareo manana fahamotinana, tena takony ny fitanjahana rehetrarehetra, manaova masina tsara. Zany nytorinao ny valo sasany hatramin'ny sivy misy iraikely anankiray naroa dia miditra indray mpanokon'Andriamanitra zay mandovola rehetra. Miditra zay raha navao tadidiko izy zay pastera vavy zay. Tonga dia zao ny azy ny tory-teny, tsy dia misy verset be dia be fa zao foana matetika nareo vehivavy dia lavaky ny tokantrano. Zao rahavavy nareo aza mba manaiky na ny olona amin'izany, fanaky nareo, haingo trano nareo, haingo ny tokantrano nareo, karakarao ny vatanareo. Iny volomasona mandrobodrobona be iny mba hanisolo rahavavy na ny olona mahita an'iny ary vetsikivy, zany mihitsy atory-teniny karakarao ny tarehanareo. Tsy fahotana no manao manja-maso sy ataovy loko izy tianao. Raha manao akanjo mangamanga ianao dia loko mangamanga ny odi-masonao. Ny ohanareo mba amboary, aza dia atao ireny ohan'olona mpahandro sakafo ireny foana, fa na dia ao an-trano ianao dia amboary tsara ny ohanao. Mba solosoloa ny verni dia diovy tsara mihitsy aloha vao soloina ny leva-bao fa aza atao fampitaingana. Zany fampianarana ataony ao anatin'ilay zany hoe inona zany nitory zay teo aza mpanao an'izao dia mitony ny anankiray satria maninona ka io samy mandovola no mitory-teny. Ny tompona radio tsy tia lalan'izany. Avy eo misy miteny vavaka samy tratra ny sabata daholo, misy ray mitranga indray Jesosy mahatolaby fa tsika zomany ny andro sabata, zomany andro fivavahana. Ny sasany miteny lahady ny tsangana io, lahady ny tsangana Jesosy io tena andro fivavahana fa tsy sabata zany. Hitanao ilay izy zany mahatonga antsika maro ngeravana zay mba ohatriny hoe pastera ny teny tamintsika hatramin'ny sokafony radio hoe ohatrina azy izy manao tory-teny aminareo toy izay tsy hoe ohatrina fa tsy afaka mitory ato nareo, zay ihany no mitory ato satria zao zay zany mila hoe inona ny atsangana zarany mba misy kely an'io ke fa fitaovana nomen'Andriamanitra zany ngeravana ny fanitsika amin'io nisedra zavatra mafy eo aty radio io na ny anarany eo ary nareo neta fa niovy hoe www.andramokaizaho.com taloha dia niova kely dia maty lava dia misy fotoana ary ngeravana ny olona nanokatra ny nanokatra ny tamintsika avy eto aty ariana tsy mahazaka ny zavatra torineto hoe ohatriny antsika zany mitsaratsara olona rehefa miteny hoe manana fahamasinana dia tapaka keo radio antsika noho izany zavatra zany dia verenana natao daholo ny zavatra rehetrarehetra satria zay ny tena nenareo hoe io 5 taona mba hoankalazaintsika kely io tsy mora io tsy mora io niatrika zavatra tsika ary zany mahatonga antsika mba hankalaza an'ilay 5 taona fa ngeza tamintsika zany 5 taona zany raha ny zavatra zay natria. Ina zany zavatra tiako tenenina, aiza ilay lalana aiza ilay lalana mahitsy makany amin'ny fiainana mandrakizay dia misalasala ny olona tamin'ny androny Elia. Tapaka ny fandarantsika dia rapitsika miona amin'ny sivy sasany tahaka izao. Efa misy signal ty fa mety ho tapaka ny fandarantsika fa zao aloha afanganiko aingana be dia mbola tsy tapaka misy zavatra tiako zarana aminareo androany. Misalasala zany ny olona, izy ary ny tena marina, ahoana ary ny tena izy.
ty misy ten'Andriamanitra zareko aminareo vetivety Ezra tsikangakaingana viso tazo tapaka fandany nefa tena zava-dehibe ampy nizaranareo an'ity boky ny Ezra ty androany. Ezra toko 7 andiny 7 boky ny Ezra toko 7 andiny 7 zao zany zavatra nitranga tamin'ity boky ny Ezra ty verina tany amin'ny fahababona ny olona verina tany amin'ny fahababona ny olona dia efa rava ny tempoly tao Jerosalema dia niverina nanakana ny tempoly dia vakiko aingana be Ezra toko 7 zao tena Andriamanitra nanomboana ny raharaha-mpivavahana indray sy ny nanorenana ny tempoly na izy zatra efa rava zany teo dia verenana ahorina indray. Ary no nitoka ny volana 7 rehefa tafaperaka teny amin'ny tanànany avy ny zanak'Israely dia nivory tany Jerosalema toy ny olona ray izy dia nitsangana Jeshoa, tsy Jesosy io fa Jeshoa zanaky Josadaka sy ny mpisorona rahalahiny ary Zerobabela zanaky Sealtiela sy ny rahalahiny ka nanora ny alitaran'Andriamanitra ny Israely anatenina fanahitrodorana eo amboniny araka izay voasoratra eo amin'ny lalàn'i Mosesy lehilahin'Andriamanitra. Andiny 7 dia naoriny teo amin'ilay efa niorenany ihany ny alitara satria natahotra ny tokotany izy ary naritra fanahitrodorana teo amboniny ho an'i Jehovah izy dia ny fanahitrodorana maraina tsy hariva. Averina norina ny tempoly zany. Dia zao ny zavatra nitranga ho ahorina teo amin'ilay nisy azy taloha ianao zany hoe rava ny trano anankiray ohatra zao rava zao ny Maindrova ta Madagasikara dia misy an'ireo trano teo amin'ny rova efa tsiotsony fa eo amin'ilay plasy nisy azy any no ahorina. World Trade Center zao le any amin'ry nanabavitsika Marisio le nirodana tamin'ny 11 septembre 2001 dia iny zao mbola ao ny fototra raha mbola tsangana zany zao iny dia eo ihany ny fototra dia firenena tsangana ohatr'izay zany tamin'ny tempoly rava dia ho atsangana indray eo amin'ny plasiny any zany hoe zahana ho averina amin'ny laoniny. Zao nefa ny problème ny olona taloha nanorina ny teo hafa dia reto le hanorina azy amin'izao olona efa amin'izao fotoana izao zany hoe le olona efa tanora taty aoriana vao misonitra fa mahafantatra fotsiny teto ny tempoly ny nisy taloha dia atao ahoritsika eto any fa nitoetry ny tempoly zao ny zavatra nitranga taty aoriana raha vakitsika io tenin'Andriamanitra io dia zao andiny 7 ohatra Ezra toko 7 ary nomeny vola ny mpipaibato sy ny mpandrafitra ary ny antio sy ny zavatra nitsanga zany teto dia zao tsy dia tena le olona tsony nandrafitra ny tempoly fa nanakarama olona izy hanao an'ilay izy fa ny zavatra fotsiny hoe mila mijoro le tempoly zany hoe tsy tamin'ny fony tsony tsy dia tena tamin'ny fo ohatra ny tamin'ny taloha tsony zany tsy nitovy zany le tempoly nanaovana an'ilay tempoly tamin'ny andron'le olona le génération taloha sy ny génération taty aoriana. Génération taty aoriana ohatra zany hoe andehana isika ohatra hoe amin'izao 2023 zao zany ohatra ianao hanao tempoly fa le tempoly nataony tamin'ny taona 2007 zay vao nanomboka ny vavaka azonareo tamin'ny 2007 zay 2007 nanomboka ny vavaka ohatra zao raha norina tempoly zany zay zao tamin'ny 2007 karava dia aty aoriana amin'izay teraka amin'izay ry Rahalatojo ry Rahalahy Jonathan ry Miria izy amin'ny ankizy kely ry Mami ohatra zany dia efa reo indray zany zao ny hanao tempoly ataoko ohatra zany satria zay mbola eo ihany fa le mpanao an'ilay tempoly efa tsy zay intsony fa zay nanao an'ilay tempoly taloha old school ozy izy fomba fiteny tareo old school fomba fiteny an'ilay tena hoe manao an'ilay mbola le fomba taloha zany le mbola le fomba fanaovana taloha ohatra zao tsika zao mijery an'le ohatra zao misy amin'izao zay fa mandroso be mihitsy reny aiada reny ary marsio reny dia efa misy tena fomba fiady efa hafa mihitsy zao dia efa misy tena hafa misy karazana daka efa tena hafa tena ohatrany tsy tsisy taloha tsy hain'ny olona taloha fa ny olona taloha rehefa iady dia totondro be fotsiny tonga dia donainana ozy izy ny olona any ambanivohitra hoe donainana fotsiny fa ny le fomba taloha zany hafa nanaova azy fa mbola eo le olona fa natao amin'izay ny tempoly naorina indray teo amin'ny toerana nisy azy any fa ny olona nanao azy olona taty aoriana. Betsaka ny zavatra tsy fantatr'ireo olona taty aoriana satria nandalo fahababona dia zao amin'izay zavatra nitranga andiny 10
ary rehefa naorany mpiasa vakinao mario amin'ny baibolinao a Ezra toko fahatelo a andiny fafolo Ezra toko fahatelo a andiny fafolo Ezra toko fahatelo andiny fafolo io ny tena Andriamanitra ary rehefa naorany mpiasa io zany ny tena tiako tsedranareo rehefa naorany mpiasa ny tempolon'i Jehova zany hoe naoriny izy taloha Solomona tena nanao ny tempolo zany tena ny andraikitra ny tempolo mihitsy Solomona en personne mihitsy mandeha mifidy ny hazo tia ny hazo eto tia mety Davida nandeha nanangona ny fanakarovana ny tempolo zany tena Davida mihitsy razony Davida tao ary mikapany hazo iny hoe tia ny mety dia nataony Davida zany ary tena nataony Davida tokoa zany Solomona mihitsy mividy tia ny hazo ataoko ao tia ny volamena ataoko ao fa tamin'ity andro tia niasa fotsiny vola dia nikaramena fotsiny ny olona nanao tempolo ary rehefa naorany mpiasa ny tempolon'i Jehova dia nasainy hiteran'i Jehova ampisorony hitanareo a efa baikobaiko sisa ao a mila manao tranatontsika anina zao mirahan'i Jehova nareo a dia nareo a manao fihetsika ohatr'izao a dia tia angotr'izao andiny ny faharaiky ambin'ny folo dia nanao hira famarivariny dera sy ny sotran'i Jehova izy fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony amin'ny Israely Mario baibolinao manomboka eto dia nioby mafy ny olona rehetra raha ny tenan'i Jehova satria vita ny fanorenana ny tranon'i Jehova faly zany ny olona vita ny tempolo zany be moa tsy hafaly reafana tsy hafaly hoe zany hoe tempolo vita saingy zao andiny faroambin'ny folo nefa maro ny mpisorona sy ny levita ary ny lohan'ny fianakaviana dia niantitra zay efa nahita ny trano voalohany noho ny tomany mafy dia mafy noho ny naorina teo masina zany trano zany nefa maro kosa nanadra ny feon'ny ioby sy ny faly ka dia tsy fantatry ny olona zany na fifaliana izay fifaliana na izay fotoamaniny noho izany orakoraka be zany fa nioby mafy ny olona ka dia lavitra ny orakoraka zao zany zavatra nitranga teto nisy karazan'olona anankiroa to génération'olona anankiroa reto a ilay mpisorona ino testy lohan'ny fianakaviana levita reo efa antitra reo le nahita ny tempolo tamin'ny andron'ny Solomona reo no nahafantatry ohatry ny ahoana ny tempolo ny ainany zany tena tempolo taloha zany dia zareo tomany be le olona rehetra tanterina faly be mihitsy hoe vita ny tempolo alleluia sy vina fiderana dia miarakoraka mioby an'i Jehova fa reto ndray mitomany be mihitsy ny mampitomany areto dia zao nalahelo ry zareo hoe zao fe sisa le tempolo tsisy aim-panahy tsisy fahamasinana fa ny avy tany fotsiny nanao an'io ary mety mpiasa mifokasigary angeravana nanao ny fototra teo ny tempolo zany angeravana taloha masina daholo zay mikitika an'io manavoatra an'io e na mpitombolika aza angeravana masina tamin'ny andron'ny Solomona manao an'izany tempolo zany tsisy mpiasa nomena vola zany tamin'izany hoe mikarama ny ale eo ainao zany olona mikarama zany misy olona angeravana manao pastera raha mikarama mifokasigary any ambadika any satria tsisy raha izy ara-panahy zany fa karamany azy mba natao tena atao mirakoraka an'io natao manao alelosia maina fokasigary kely izy aloha misy zany mitomany amin'izay ny olona tamin'ny tena zao ve sisany nefa ranony tempolo resy nefa faly be vita ny tempolo rehetra metra teny nalana tena marina asy vina fiderana kely asy irany Jacksona kely fa ireteran'Andriamanitra ohatra asy fandeha tena le any Jacksona satria hideran'Andriamanitra tsika ingeravana na fiderana zany ary tena fanao fa mideran'Andriamanitra tsika fa mila manam-pahamasinana zao ngera misy fomba tsika afrikanina rehetra no tena mahita an'izy fa misy fandihany am-piangonana zany ngeravana efa tena ohatra fandihany Somaro moa le any nosy be fa ngaravana rehefa mideran'Andriamanitra dia zay atao dia mety daholo rehefa za tena mitena hoe misy karazana rira fiderana tena tsy maharesy lahatra anahy fa mizoatsika miteza ohatra ny lasa mivadika tena fa mivadika ary lasa le hira fiderana ohatra ny mihitsy manao tempolo dia olona mikarama sisa taloha ngeravana zany mpira evangelika zany tena olona tena resy lahatra ny anatiny dia mira evangelika tsy nieritreritra akory
hoe mampidi-boly ty sa tsy mampidi-boly tsy mieritreritra an'izany fa hoe voakasika hiderako an'Andriamanitra ny talentako anao hira fiderana anao hira evangelika fa amin'izao indray be dia be amin'ireo olona mira evangelika ireo tsy evangelika tsy miova fo tsy torotoro fo tsy tia an'Andriamanitra fa hoe io ny mety io ny tendance dia atao anao hira fiderantsika dia tsy maninona ny lohako na vehivavy ara nefa sola loha be dia nilany ihany misy volo dia kavona be dia manjamaso be dia kavonorona be sy ny kavon rehetrarehetra tsy maninona fa efa eo amin'ny plasy ny loha ny tempoly misy olona mieritreritra fa fiderana rehefa fiderana dia manandratra an'Andriamanitra rehefa fiderana dia mankasitrahan'Andriamanitra ny tempoly izany ry havana ny tomany retolo rehetra satria izao ny olona teo amin'ny toerana fotsiny fa tsy tamin'ny toe-po tamin'ny taloha intsony ty misy zavatra kireseko anareo ty izary kireseko anareo ty za rehefa mitory matetika tratra ny fanakianana hoe manenjika olona mitsaratsara olona fa ny manaraka ny fandarana nataona entinareo dia tena tsy fonay nareo mieritreritra tsy miforme olona adaly tsika eto satria ilay adala dia mieritreritra ozy le tenin'Andriamanitra teo ny lalan'ny adala dia mahitsy eo masony fa tsy fanorinay dia mba hoendry daholo isika rehetra dia hanaraka ny anatra izany ny antom-pisin'ity fandarantsika ty ary ty fandarantsika ty tsy mikarama tompoka tsy mikarama fa tena manam-panirina hitondra tsika rehetrarehetra amin'ny fampianarana tsy misy kilemo hiverina amin'ny taloha 2023 tsika izao marina ny tenyrana bavintsika hiaja teo hoe tsy afaka ialatsika intsony ny teknôlôjia zao ny fandrosoana izany tsy afaka ialatsika izao moa tsika raha tsisy telefona inona moa zany nataontsika soratina taratasy zany alefako posta zany ny fandarana anio fa mety asiko mihitsy ary le jour sans date ny toritentsika androany dia milohan'ny zavatra rehetra ifampiarahaba aloha tsika manao hoana daholo nareo mino fa salama tsara inona ny vahoza elaela zay ny aty dia salama dia manoatra ho anao ny toritentsika androany dia anina dia tsisy tsoa zany hoe io fa tonga i Angelina avy any Chine na mandefa taratasy tampoka indray mandefa taratasy am-poste Angelina hoe hahaha hoe meme iny zany misy meme zao izy meme iny dia ianao iny zany zao alefanao poste iny hahaha ozy izy erizatsy hahaha dia alefa poste indray tonga ty afaka 15 jours dia manontany fa inona tamin'le torikeny teny ny hahaha tsy mandroso mihitsy raha vao tsisy tokoa ny teknôlôjia fa noho ny teknôlôjia dia reto tsika miona tsika afaka miaina anaty teknôlôjia fa ny tempoly tsy azotsika mpanarahana an'izany be dia be mihitsy ny olona mampanaraka ny teknôlôjia hoe efa mandrosotsika izao dia mila adinoana ny taloha ohatrany hoe olona tena tolo be mihitsy ny tsika raha mitory foana tsika hatramin'izao ny fahamasinana dia hoe tena nareo reto tena mbola tsy miova ihany be nareo fa mbola zany ihany nisy olona mpiara-bavaka tamin'ilay tany amin'ny 5 taona latsa miteny hoe mbola ohatrany mbola nareo hoe mbola ao amin'ilay izy mbola ao amin'ilay fitorinan'ny fahamarinana ozy izay mivady maty izay raha tsy ohatrany maty ny mpanahana raha tsy ohatrany ry havako androany miteny anareo ahako be dia be ny olona vao fitaka amin'izao fotoana izao mieritreritra ny olona fa ity ny lala mahitsy tsy miova ny taona iainantsika ny miova mety ny fomba ifandraisantsika mety miova fa ny fahamarinana dia raitsy miova mandrakizay na mbola amin'ny 2050 tsika eto mety amin'izany fotoana izany efa tsy intsony ny fandrosoana amin'izany tsy fantatro izay mety fandrosoana endriky ny fandrosoana amin'izany mety tsy miteny kory dia zavatra rehetra to dia efa miseho eto anatin'ny to dia commentaire dia mamaky fotsiny nareo iny no anteritreritra tsy miteny ohatr' izany kory fandravana ohatr' izao dia fantatra daholo ny tiako tenena avoakan'ny teknôlôjia fa zany rehetra zany tsy mahova ny fahamarinana zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tianana fiainana ianao aza izay mahitsy aminao lalana le
fa ny adala ny manao an'izay lanina alehany hoe io ny mahitsy dia izay alehany lazainy fa mahitsy fa tokana ny mahitsy sy marina lalana ny faritan'i Jesosy atsika. Ty misy video kely asehoako anareo, tsy haiko nasanatry mety ho tapahany Facebook ty nitira manapotra an'izy ity fa irisika kely androany. Ny olona tsy hoe adala fa ny olona tsy mahalala. Ho ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Misy pastera asehoako anareo ty pastera ao Afrika ao, izy ity dia zao ny fandehany. Tsy zany manaratsy ary tsy zany manenjika fa zay le zavatra tantarain'ny olona rehetra any amin'izareo any. Ary le izy koa tsy vitany hoe tantaraina fa ho asehoako anareo misy apahana video kely asehoako anareo azy dia anazavanareo ity video ity misy an'ity video ity any amin'ny olona mpanakiana an'ity paster ity, manakiana ny fitoriany. Dia misy an'ity video ity avy amin'ny olona mpomba azy. Dia le video ity zao avy amin'ny olona mpomba azy fa tsy asiako feo le izy fa zano nisy feo an'le izy. Satria zara teneniny ato dia hoe tena ara-baiboly, tena atao batisy reto olona reto. Vao atao batisy reto olona reto dia ho hitanareo hoe zavatra mitranga amin'izareo maninona. Azonareo? Dia aloloha asehoako anareo le video hoe zay ka mba ny tena tsara reto atsika mikomente an'izy fa natao fotsiny hoe raha tapaka meloa le izy dia mivatsy ny karakarary aby zay tsy tapaka. Dia jerinareo ty zavatra mitranga ity dia aveo azavaiko anareo le izy. Io zany le paster dia anao efa talohan'io video io izy efa avy nanao nivavaka tao anatin'io rano io, mandarika eo anatin'io rano io. Dia jerinareo anao batisa olona izy zao. Ataoko pause kely aloha. Ohatry zao mihitsy nefa mibatisa ataontsika zay aloha zany fanamarihana tena ataoko aminareo. Ohatry n'io mihitsy ny batisa ataontsika, batisa ny rano tahaka nataon'i Jesosy. Dia ny azo koa batisa ny rano. Dia mba jerinareo ny fihetsika ilay olona avy atao batisa azafady samy mijery. Io zao misy rangahy atao batisa. Dia iny tsy dia naninona. Fa jereo manomboka eo amin'ny vehivavy io atao batisa. Fa avy sirika tao anaty rano io vehivavy iny dia iny jereo. Zao ifampitazomana olona firy. Dia jerenareo daholo izay olona rehetra vita, reny olona rehetra mitsipatsipaka rehetrarehetra zany na tsoboka tao anatin'ilay rano natao batisa daholo. Talohan'io batisa io ny tenin'ilay pastera dia hoe ho hitanareo tsara izy fa ny olona rehefa vita batisa dia misy zavatra mihetsika eo amin'ny fiainany. Dia jerinareo zao ny olona avy atao batisa any amin'izareo. Zao ifampitazomana sady mamono mikikika be lasa misy matahotra sy ohatr'izany. Jerenareo zao io dia jereo vao mivoaka avao to dia tratrana tahotra be, to dia mikikika be, dia ifampitazomana be, dia tsisy enona tsoa zavatra teneniny fa dia efa to dia bataina amin'voa. Dia zao daholo ny anjareo ny olona avy atao batisa to dia mamono mihetsika devoly. Zao daholo. Zao. Ny olona zao mahita an'ireny j'adore-nareo reto dia mieritreritra hoe tena tiantsika be mihitsy zavatra ataon'ilay olona reto fa ilay hiarovantsika ilay tsy tapaka ny dikan'ilay j'adore. Dia jereo tonga dia ireo tsisy mahatsiaro tena ny olona amin'ny atao batisa. Fa hoe mikikika matahotra. Tsy nasiako feo amin'izy fa misy feo andreo olona to dia mikikika be matahotra hoe mahita zavatra, mahita fanaratsy rehefa avy atao batisa. Zao tara izy vita batisa dia ohatr'izay daholo dia ho azavaiko anareo ny dikan'ireny rehefa avy eo. Zao fampitazomana tena mamono. Zao daholo. Reny. Zao vao milatsaka anatin'ilay rano dia reny no ataony. Zao. Iny jerenareo io. Zay vita dia tonga dia efa mifampitazomana reny torana tsy mahatsiaro tena. Io paster io zao. Zao daholo. Mandaka io. Zay vita io. Tonga dia izay mivoaka avy tao zany dia ohatr'izao. Zao.
to dia mikikika be daholo ireo azonareo jerena amin'ny youtube ange io rehefa avy eo fa tsy asiako fela izy mba hirovako an'izy koa sady mba tsy tapaka ihany koa la izy fa zao izy eo mba somary kalikalma indray iny ny tsy fahamasinana moa zany dia mangana fotsiny hiditranao batisa dia manao pataloha sy ny sisa lehilahy daholo nefa mitazotazona azy eo zany rehetra zany nge ravana malala jerena daholo jere tareo tonga dia misy hitanareo mihitsy hoe misy zavatra tsy normal le izy mazavaiko anareo daholo maty jereny rehefa avy eo izy ao misy vita dia zao rehefa rano rehefa vo vita batisa zany zao daholo tareo tsy manam-piadanana rehefa tonga dia misy tahotra dia azavaiko anareo ny dikany matokan'ilay tahotra rehefa avy eo zao hitanareo tonga dia ohatrany hoe misy zavatra zao daholo nefa tsy azonareo menatsiny le olo reo fa ho azavaiko anareo daholo ny antony rehefa avy eo dia jereo fampitazomana lehilahy firy dia mety zakatsika ntsony ny hijeriny toyana eo fa aleo taperitsika kely hatreo aloha fa hitanareo anaty youtube iny raha hijerinareo mangatamiko amin'ny tsisy rato aketo fa hoanareo izay te hijery an'ireny dia ameko lien nareo rehefa avy eo iny a zavatra mitranga dia zao pastera iny le lehilahy iny dia fampiangonana ny olona zao anefany i pastera io tsy pastera fa mpikarama ary izy dia tsy mivavaka amin'Andriamanitra izy fa mivavaka amina zazavavin-drano dia ny anarana zazavavin-dranony gege zay narale zazavavin-drano gege dia rehefa misy fotoana izy io fitako ny videoany matetika dia misy mivavaka izy dia rehefa mivavaka izy dia au nom de gege ohatrohatr'izay ny tenenina dia ny olona mihaino dia manao tsenjery fotsiny au nom de Jésus fa rehefa tena ataon'le mpanao fanadihadiana miadana be le soratra le feo dia zao ny tenenina au nom de gege fa tsy au nom de Jésus gege ny anaran'le zazavavin-drano tompony izay manome azy vola inona ny resany vola ny fanahin'ireo olona reo tsy mahafantatra ny inona fa tena hivavaka ny tanjon'ireo olona reo i pastera kosa efa nanao pakta amin'ilay zazavavin-drano ary io rano io dia rano efa natokany dia io rano io rano efa nanaovan'izy ilay zazavavin-drano pakta nanaovan'ny fifanarahana ka zay olona rehetra letika ao dia ny fanahin'iny olona iny tonga dia le olona zany tonga dia lasa possédé tampoka vo miditra ao amin'ilay rano dia possédé n'ilay fanahin'ilay zazavavin-drano manatrehonareo batisa ataontsika eto fandarina andranoka izao eto raha mbola tsy nanatrika nareo misy olona ohatrany ve eto amintsika atao batisa ohatrany ahoana moa ny olona eto tsika rehefa manao batisa miditra vao anaty rano ao tonga dia mahatsapa fahasambarana tonga dia latsa-drano maso tsy fampitazomany zany toritory fo feny fifaliana orakora-pifaliana fahasambarana fiadanana zany ngeny eo ambadikiny batisa fa tsy hoe reny dia jereo le olona rehetra zay miditra dia fa natolony tolony any zazavavina dia vo miditra loatra dia possédé eo tonga dia misy fanaratsy dia tonga dia voafato dia iny demoniaka daholo reny olona mivoaka reny ho anareo izay mety mbola tsy mahalala ny zava-panahy dia teneniko anareo fa demoniaka tonga dia demoniaka reny olona reny mivoaka eo reny natao olona misy devola tsy reny mihitsy natao olona misy vita batisa olona ohatry reny mihitsy ary no tokony atao batisa olona ohatry reny zany tokony ho atao batisa tena izy mba hahafahany amin'ireny fa retonireo olona reto mba nangetaheta famonjena dia rehita fa tia ny lalana mahitsy nefa lalana makaiza eritreretin'ny olona fa lalana mahitsy nefany mivarina makany afafatesana i pastera ny manao pakta amin'ny zazavavin-drano dia mitady client ny ataony ny olona tsy mahalala n'inonina
fa nivavaka ny tanjon'ny olona atao batisa dia ho any an-danitra. Dia fanazavahan'ny pastera hoe ozy izy hoe zaho a mampitandra anareo fa ny olona ray rehefa miditra anaty rano dia misy zava-panahy miseho amin'ny fiainana. Ekeko zany, tsy lavoko zany. Fa tsy reny le zava-panahy miseho. Zava-panahy ratsy zany zao reny anazy reny, fa tsy zava-panahy tsara. Ekeko fa hisy teny aminahiko hoe manenjika pastera na hoe fa za kosa ry havana, aleoko enjehan'olombelona. Zay tsara nanahy eto le manomboka rapito tsy mampanina anahako. Fa reny kosa tsy mety aho. Ary raha pastera anao mijery an'ity dia resy lahatra amiko ianao fa tsy reny ny atao hoe batisa. Ary tsy reny ny endriky ny olona avy atao batisa. Zay zany le mahatonga ana amin'ny tena hoe ny olona mieritreritra ka eto ndraiky hoe pastera tsy mpanan-karena be mihitsy izy io. Mpanan-karena be ary izy dia misy scandale resaka problème resaka vehivavy foana ny anazy ny tena problème. Resaka problème na vehivavy io fa be maro nanambady. Dia io nefa tsy mijery an'izany fa ny olona manan-karena be io dia iteneniny hoe Andriamanitra amin'ny tany. Zay ngeryhavana ny problème amin'ny filazantsara fangaro amin'ny vola e. Tsy maintsy ironany amin'ny vola. Ho tena Andriamanitra hoe ny vola nge ny fototry ny ratsy rehetra. Dia verina fa tena hoe tsika ve tsy mila vola matoa-tsika tsy mitory vola zany mihitsy eto. Samy mila vola daholo tsika. Samy miodina amin'ny vola daholo ny fiainantsika. Fa tsy vola ry havana ny zava-dehibe. Fa ny zava-dehibe dia le lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Hitarihana antsika rehetra rehetra. Za mitena anao androany dia noho tsara ny zavatra rehanao. Dia noho tsara ny zavatra raisinao. Antsika hoe aza efa fotoana ny fandrosoana zao dia jerenareo. Ny olona tena ny anatin'ny izany fifohazam-panahy zany ary tena mahalala an'izany hoe fahamarinana dia mahita amin'izao fotoana zao be dia be ngery havana ny tempolo mampitomany amin'izao raha teneniko anao. Mahita zavatra fitoam-bavaka sy mpanompon'Andriamanitra sy fomba fivavahana eo Facebook eo ianao amin'izao fotoana zao. Mijery fotsiny ianao ny tenin'Andriamanitra. Zay teneniko anao zay old school zay tsy maninona. Zay taloha zay. Fa rehefa jerenao ny fanompona taloha dia fantatrao fa tsy nanana fa tsy tia baiboly ity ianao fa nitahian'Andriamanitra tamin'ny alalany fankatoavana. Tsy nina zavatra be dia be zany. Fa amin'izao anao mahita karazana fihetsiketsehana maro. Karazana fihetsiketsehana nge zao e. Ary misy fotoam-bavaka dia tsy misy afa-tsy hoe rehefa tsy resaka vola ny pastera, vola mandra-patampotrioka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia resaka devoly io foana. Démonstration miady amin'ny devoly io foana. Dia marena parivon'ny andro dia misy délivrena, misy devoly mihetsika foana. Nefa inona ny tanjona amin'izy? Démonstration de force. Maneho hery. Fa za teny aminao. Ny fivavahana tsy fanehoan'Andriamanitra ny heriny ihany. Fa fampisehoana antsika ny lala marina. Dia ilay lalana mahitsy, tery fa mahitsy mankany an-danitra. Tsy araka ny eritrerititsika, fa araka ny tenin'Andriamanitra. Ezakitsika mandra-piavin'i Jesosy. Mandra-piavin'i Jesosy. Tsy vonany amin'ny fahamarinana ilay avana. Fa raha mivona amin'ny fahamarinana antsika, dia za teny aminao hoe mivarina ny amin'ny fampatesana kotsika. Ry havana. Aza mieritreritra mihitsy ianao ka mijery ny endrikendriky mpitorotety ity tena izy. Fa fantaro ny azo, fantaro ny voany, dia fantatrao ny azo. Jereo ny voany, dia fantatrao ny azo. Marina tena mampiony io amin'izao ny eritreretin'ny olona zany. Zao eritreretinareo ny olona mieritreritra fanehoana herin'Andriamanitra dia vola ihany. Dia inona mahatonga ny pastera rehetrarehetra hoe tena na dia misakafo ary manao live, mihinana sakafo be dia be ary dia manao live satria hoe tahin'ny tompo. Dia miezaka mihitsy. Za tena hitanareo tsara za olona tena tia tômôbilina. Ary za tsy hoe contre an'izany hoe pastera manana tômôbila avao tsy contre an'izany. Tena tia an'izany fa mivoana ilay izy. Mba hanehoanay Andriamanitra mahery dia mahavita mividy 4x4 be dia be za. Zay ny eritreretin'ny olona fijona vavolombelona. Dia eritreretin'ny olona rehefa soavana. Tsy rehefa soavana ianao any an-danitra na rehefa hamonjena. Vao velany fahotanao. Fa anao miaina anatin'ny rendrarendran'izao tontolo izao. Ry havako. Betsaka ny zavatra azo lazaina. Ny zavatra teneniko anao fotsiny dia izao.
misy karazan'olona roa am'izao fotoan'izao mijery. Ao ny retyle voana vita tepolo dia miorakoram-pifaliana, fa misy ao ambadimbadika ao mpisorona sy le vita ary lohan'ny fianakaviana efa antitra, mahita dia zao hoe tsy zao rangana atao hoe fivavahana, tsy zao ny fiderana, tsy zao rangana atao hoe filazantsara. Fa hitretin'ny olona fa lalana mahitsy le izy nefa mitondra mivarina makany am-pahafatesana. Ry havana, aza sodokana inona afa-tsy ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ianao. Teneniko anao misy pastera, za misy pastera zay Amerikanina zay mba pastera tena mba mahafinaritra andry am'ireo pastera maneran-tany zay hitako na gasy na vazana inona. Io pastera Amerikanina io Paul Washer ny anarany manareo zay mba hijery azy. Paul Washer. Izy io tena hoe tena mahafinaritra ary havana. Isaky ny mitory-teny aloha izy dia tory-teny lanitra. Tena tsisy afa-tsy fiainana mandrakizay. Ary raha ibedi-pino zany tena ekonomi misy fotoana izy andeha hitory-teny dia miteraka ny olona. Tonga dia zao mifantany voalohany, azafady ozy izy, maninonareo no miteraka? Fa iza no itehafanareo? Zavy ozy izy mahafalinareo dia mampiteraka anareo? Fa tsy ny filazantsara tondranareo ny an-danitra hotoriko aminareo? Tena betiko nareo izy raha mbola mitetehaka zany, raha zany hoe tsy hitiny zany hoe tsika zao hoe ianona mitory-teny rahalarato, alleluia, dia faly be rahalarato, tena faly ny olona. Fa raha i Paul Washer be ianao mahafinaritra zany rehefa Amerikana io dia tsy mba hanambola, fa anao mahita zany miakanjo tsy akanjo tsotra complet de cravatte, tsisy an'izany tsisy. Tsy zany ny aza zava-dehibe aminy. Ny zava-dehibe aminy dia io manapotika fahotana io, dia io mitory fiainana mandrakizay io, zay ihany ny anarany. Tsisy an'izany frériana, tsisy ninina zany any aminy. Misy fotoana izy miteny hoe misy fotoana mijoro vavolombelona ny olona dia manonona ny anarany. Dia teny hoe zaho izy zaho izy aza tarihanareo solafaka ozy izy. Aza tarihanareo solafaka. Aza dokafanareo ozy izy fa solafaka amin'izany aho dia tsy mahita ny tompoko. Takonako nareo izy manareo ihany ozy izy mandrisika anakona ny tompoko. Tsy avelako zany. Tiako be dia pastery zay mahafinaritra be anazy. Ny tiako lazaina anareo dia zao. Zany ankeny tena filazantsara. Ary nazazoary mbola mba hianatra miana eo an-tanam-pianarana izany. Amin'izao ngery havana tena afangaron'ny olona ny fijona vavolombelona sy ny frériana. Tena afangaron'ny olona zany ny fijona vavolombelona sy frériana. Fijona vavolombelona zany tena mijanona treo amin'ny tia Andriamanitra, nanao an'ity Andriamanitra. Dia be ngery zao nareo mahita pastera ohatra, zany zao ohatra miresaka MP amin'ny Jesosy Noeloko. Azo androany teneniko anareo, firy zao ny fijona vavolombelona voaraiko androany. Vokatry ny fitondranam-bavaka. Fa jamais amiko zany hoe captureko iny dia ataoko capture d'écran dia soratako hitoetra amin'ny anaran'ilay olona mba mijoro vavolombelona MP zany ianareo. Message privé zany anasy ny olona. Fa firy zao pastera hitanareo manao hoe mandefa message amiko ohatra tsiry amboaramela misaotra pastera fa sitrana tamin'ny retina bavaka. Ohatra izy teo captureko an'iny dia publieko ery hoe saotranao pastera fa netina bavaka desira. Dia asika hoe wow, tsy ho ao an'i Jesosy fa ho ao anany tena mary. Miovake zany ry havana. Jesosy ary ry havana mitsoka tonga dia mandeha miafina izy vao avy manasitrana. Nefa Jesosy zany ke filazantsara. Fa zao ohatra ny tezitra indray pastera raha tsy tenenina ny anarany hoe za zany dia netiny rado rakotsalama mivavaka dia tia rado rakotsalama kosa aloha tena raha tsy teo izy tena tsy ry havana aza alohantsika tsy mifanosika makany amin'ny fahalavona. Fa tsy zany ny filazantsara taloha. Filazantsara ny amin'izao zany taty ariny zany.
tateriny vo misy zany pastera hoe mivoaka ny trano dia atao live mandeha tongotra mivoaka ny trano dia tonga eo tokotany dia alaina sary daholo ny tomobila rehetrarehetra dia zay dia vita. Tsisy zava-panahy inona zany nampahelezako ny olona teo ataoko mahita fotsiny hoe reto ny tomobila rehetrarehetra. Tsisy azany taloha filazantsara azany mampitomany olona tao amin'ny Ezra tomany ny antom-panahy hoe tsy zao raha ngala izy taloha tsy zao le izy ka za mitenanao androany obolina 14 misy lalana ataon'ny olona fa mahitsy fa mivarina makany amin'ny fampatesana. Za androany tiako isokatra ny masom-panahinao. Alleloia. Tena tiako isokatra ny masom-panahinao dia tsy le lalana mahitsy ny hitanao fa tonga dia hitanao avy lavitra ty le lalana mivarina any amin'ny fampatesana. Za tsy andeha amin'ity fa vo avy lavitra koa anao dia mahita ny Jesosy Kristy sy ny filazantsara tsy misy kilemo dia ny filazantsara ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Garde du corps paster zao misy garde du corps fietsiketsehana isan-karazany satria efa mandroso ny fotoana avy zany fotoana mandroso be mihitsika dia za tonga dia jonatana sitojo mijoro eto akaiky dia mitodika arimo dia misy mitifotra sa misy ohatra zany fa tsika tsy zany. Alleloia. Tsika mitazona an'le fomba taloha nitahian'Andriamanitra tsika ny tena problème amin'le mitory amin'izao be dia be ny olona hoy ten'Andriamanitra hoe lalan'ny adala dia mahitsy eo masony be dia be ny olona mieritreritra mihitsy efa mifoha ara-panaza. Obolina 32 ozy ny ten'Andriamanitra obolina 32 misy taranaka manao azy madio kanjo tsy voasasa ho afaka tamin'ny fahalotony. Misy olona tena mieritreritra za efa tena izy maranata Jesosy nefa izy mbola tsy voasasa. Riano inona misaka tena mitova very misy taranaka zay zao tiako tenenina ny tena loza mitatao amin'ilay izy dia zao ny olona mieritreritra efa eo amin'ny lala mahitsy dia efa anaty fifohazam-panahy. Mandalo ady ny olona iny zao ny teneny hoe fitsapany zao fizahan-toetra zao nefa mbola Andriamanitra te hambily anazy. Ary ny olona mieritreritra efa mifoha ara-panahy alao mampifoha ara-panahy olona any amin'ny bary. Teneniko anao zany alao mitory eny akalamanjana amina olona mbola tena mpivoakalina toy izay mitory amina olona mieritreritra rehefa mifoha ara-panahy nefa mbola tsy anatin'ny lalana. Ary za dia matetika mihitsy na zao voandroany nahita tena olona nisy olona zay amihako eto manaonao foana eo amin'ny Facebook nefa tena olona tena hoe manana pastera ngeza be mpitaizana azy ary tena misy voainga izy manao laivany am-piangonana tena ozy ako hoe Jesosy ino tena ataony tena navako io za meka andeha ho teneniko eo amin'ny publication hoe raha tsy voatenin'ny pasteranao ianao dia ho teneniko ianao le pasterany fantatro ny pasterany ary tena pastera be ny pasterany fa manao zavatra mamofaly eo Facebook zany olona zany nefa ny publication taloha zay raha malaka sary amin'ny pastera rehetrarehetra io mamofady ny zavatra natao tena sika teneniko izy masy amihako dia hitako izy manao an'le zavatra tena sika teneniko hoe tena maharom-po ny pasteranareo tsara panahy be ny pasteranareo fa aza mba hita amin'ny fandarinandramoka izao ianao manao an'izao fa voateny mafy ianao saingy ny pasteranjareo mety mandray vola mety le mandray vola sy fanampiana sy le fanomezana dia tsy afaka hiteny an'izany sao dia tsy tonga ntsony ny vola fa raha hita fandarinandramoka izao ianao nohatrany tsy possible tsy voateny ianao ary raha voateny ianao ka sorena ka miala dia vita ny adidiko taminao misy olona vavoandray eo tonga tsy maninona fa eto ady taloha teto tepolo taloha mezantsika orona eto mitahin'ny tompany itsika rehetrarehetra mety naherery vaika taminareo ny toteny androany fa ny amaranako azy dia zao tiako be nareo tiana ebe nareo do tsika hiara fampitatana ho any an-danitra aza manaiky mandeha amin'ny lala mahitsy aza hoe ino ny alehan'ny olona rehetra dia heverinao fa mahitsy dia mitondranao makaiza fa ampitovio na dia nitory tenina eto azy dia zao foana ny angatahako aminao aza manaratra ny rano
sokafony baibolinao aiza ho aizany zavatra nyteneny ralarady teo par rapport amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra jerenao amin'ny baiboly aiza ho aizany zavatra nyteneniko anao rehetrarehetra teo. Dia resy rahatra amin'izay ianao dia efa mpitantana fao any an-danitra sika. Tsisy vola aloha eto, tsy mikarama ny paster eto, fa manana zavatra anankiray masaka ho andoha dia hitondra antsika tsirairay avy amin'ny lalam-pahamarinana andaontsika ho any an-danitra. Ho avy Jesosy, akaiky Jesosy, ary tsy fon'Andriamanitra isoverytsika reto na dia ray azy. Samita iny tompo mahereza daholo dia isika tsirairay avy. Andaontsika hira anankiray, misy hira anankiray atolotra anareo ty dia minofinaritra daholo dia hivavakantsika ao aorianan'izay. To dia rehefa efa lasa mono fotoanantsika. Maharovy Jesosy ny lalanay aza vao ny lalanay Jesosy malalao tsy teo voafitaka izahay ary tsy teo very izahay Jesosy tary io lalana trany zay Jesosy
meo anay hatrany zany hoe fanahy masina manazava izany ame anay tolotsaina ame anay taridalana efa maro ny lalana ataon'ny olona fahamarinana amin'izao Jesosy efa miova ny fahamarinana io mason'ny olona Jehovahandriamanitra fa zay kosa tehirizo mandrakizay eo aminatin'izany fahamarinanao zany andeha araka ny fahamarinanao andeha araka ny sitraponao tafio fahamasinana tafio ny herinao fa te ahitanao zay teo any an-danitra izay tsy te ho very zay aza velanao mandeha amin'ny lalana mahitsy mivarina makany ampafatesana io zay fa tao mahita an' Jesosy le lalana sy fahamarinana ary fiainana aza vela tafasaraka aminao zay Jesosy any fa ianao ihany no mitantanay ianao ihany ny ahafahanay mahita ny ray ianao ihany ny ahafahanay velona mandrakizay sotra Jesosy alovany tsirairay avy alova zao fandarana izao taio zahay meo hery isanandro ary ampitombony io satria anatinay dia nisy ny fandresen-dalatra mahafahana mandresy lahatra ny olona satria maro ny familiana zay miseho amin'izao fotoana zao maro ny mampivilivily Jehovahandriamanitra fa raha mbola zay eto amin'ity fandarana ity azavelanao vily sy tafavily mandrakizay voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay misaodana ny amin'ny fataterahany fotoana misaodana fa tsy tampaka amin'ny fotoana Jesosy zava-dehibe aminay zany ianao nahitahiry ny teny ary amo avy zato eny tsy manapatapelina ty anatin'ny fony tsirairay avy anay zany dia mbola tsy satana faritra amin'ranao tsy afaka hikasika tsy afaka hitsaino ka raha dia niteraray azy amin'izay voatory teto tamin'ny ty androany ty ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra misaotra Jesosy manalo halleloia amen ivavatsika amin'izao fotoana zao amin'ny firenena zao mpandrosotsika nanabavitsika iama ivavaka tany tompo ranabavy ama anao ny fitenena afaka amin'ny teny mafimafy kely ve zay izoky ama azafady indrindra azafady makasitraka pasitera iama eno Alleluia. Vera zay. Vera sy mampalaza anao zay taonandroany. Sotra anao zay Jesosy malala, mbola nameana izany. Tena izany, mamoa anay, mampatsiahy anay hatrany. Atonga anay andeha amin'ny lala mahitsynao. Atonga anay akatoto teninao. Hiaratra foana ny fampianarana avy aminao ka andeha mahitsy araka ny teninao, araka ny teninao. Mba ahitanay ilay fiainana mandrakizay. Sotra anao zay Jesosy malala satria tena hoe no tambanao anay mbola mitsanao an'izany teninao zany satria amin'izao fotoana zao dia tena hoe betsaka Jesosy ny mitory teny nefa tsy mitory ny tena fahamarinanao. Betsaka Jesosy malala mitona olona ary tena hoe hitory fitahiana fotsiny satria mba hitory tena hoe tena hitandrina ny fahamarinanao ka hitanao rehefa tonga amin'iraolanitra ianao. Sotra bera mankalaza anao zay Jesosy malala. Azadinao Jesosy rehefa masony pitrapitra ny aritra teto rehefa tonga amin'iraolanitra ianao ampeny tehirizatra any izy ireo. Tena hoe afena miraty rehetra Jesosy malala afena ambany elatao. Tora ny tananao mahery ninina zavatra taonay zanay zalena. Tena hoe mba tsisy mivilivily Jesosy malala mpandray zany teny ka hiomana ny tsenanao amin'iraolanitra ny tanjona Jesosy. Misaotra anao zay am'izany tena zany. Misaotra anao ny amin'ny tsy fahitapahany fotoana ankehitriny zay Jesosy malala dia afaka mampirenena zay tena hoe tsy miafina aminao Jesosy malala satria ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny tsisina, ao anatin'ny tsy fahalemana ny adikamy Jesosy malala tsy miafina aminao zany firenenanay zany etinay anatrehanao na dinony aminay reto zay miantsoantso anao isanandro ihany sy ny mitarika mitarika fahamasinana ihany ary Jesosy malala atreo fa firenena izany Jesosy. Ao reto tsy manan-kalofana, ao reto tsy manan-kampoana, ao ny andadiny aretina, ao Jesosy malala ny adadiny tsy fandrifahalemana Jesosy malala manondrako amin'izy ireny Jesosy. Ary ireo zay efa mpanomponao mitory ny fahamarinanao meo hery
mipanjaka trany mba tsy ho kivina eo amin'ny tsirotsiro, mba tsy ho kivina eo famejeana isan-karazany fa tena hoe hitandrina mpamarinana marina hitondra ireo vahoakanao ho any an-danitra mba hiady ny Madagasikara maintany. Apetraka fenepelantana raha Jesosy malala mivavaka nasandra tetetika rehetra fa tsisy ho azony devoly tsengoana fa tena hipatany amin'ny foniny tsirairay avy izay nanatrika ty Jesosy malala na tsy tonga ty farena mafantatra ny tsirairay avy zay hoe tsy natongavany ty misotranao na mpanomponao na melavelatra teto ny mpanomponao tondrany teninao mivavaka fanomboana itananao zany fankerena tanterahany zany tsaratra izany fa no mbola fanondrahafonao nay fitiavanao anay sarasaraka etsen'izao Jesosy ka enjerinao masina metobe madidina ny tsirairay avy isay tokantrano fa tsy tony nidiran'izy ireo teto no voan'izy ireo teto fa tenay amatana fitahinany tsirairay avy apetraka ipelatana la maintina ty tena hoe varovinao karay fo maraina zay raha mbola tonga amin'ireo lanitrinao enjerinao masina eto manodidina ny tontolo andronay taradalana anay ata sotra ray masina tsara tynao dia fondany feonao mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Ankasitraka indrindra ny zokiama atsika tao anatin'izay vavaka matsiro sady mamy izay. Alleluia. Andriamanitra manankiray mpahasoavana ane mary fitianao zokiama mitombo sady mitombo fahasoavana trano. Sotranareo telo miravavy Miria vavaka fanomboana, zokiaja tamin'ny toriteny dia zokiama tamin'ny vavaka firenena. Andriamanitra manankiray mpahasoavana mary fitianareo. Tapitra tokoa ny fandalantsika fa lavalava ihany lavalava be fotoanantsika androany fa ilaina daholo ny firehetrarehetra mba hampiorina tsara antsika. Amin'izao amin'ny rao lanitra Jesosy dia raha pitrintsika dia efa eo aneto raha tonga moa Jesosy dia efa ny amin'ny rao lanitra ny fotoany raha mbola velona soma tsara koa dia samy mifankiketo fa raha misy lasa moa dia tsy raha renareo nisy lasa nefa fa dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Akiradio point radio 1 2 3 4 5 point com afahanao menonojapeo akiradio mandeha andro manalina misy totensaky ny adintelo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo. Azakako nareo raha tsy maheno misy fotoana tsy maheno an'ilay toriteny amin'ny androany amin'ny folo rapitso fa lasa nisy niova ihany koa ny ao amin'ny lafin'ny fikirakirana ao lasa misy condition lasa miova ihany koa fandefasana an'ilay toriteny ka misy fotoana mety tsy mandeha amin'ny folo ilay toriteny fa tsy maintsy mandeha ao nefa fa meno foana radio. Tompanitsika rehetra rapitso indray tsika miona ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia, amen, mahireza daholo.